Amin'izao fotoan'izao koa mihetsiketsika indray ny mpiasa ny voalohan'ny volana May asa tonga hatramin'ny inona tokoa izany fihetsiketsehana izany Andriamatoa Lolo ny Madagasikara fa raha mba hainao no mijery tokoa amin'ny fo mahitsy amin'ny maso mahitsy ho an'ireto sindika malagasy reto tatsy dia nafindra tatsy dia manahoana tokoa izany zavatra izany. Efa niteny taminao aty Monsieur Michel fa ny combat lazain'ny Premier Ministre dia miady amin'ny zavatra miady amin'olona mitaky ny rariny. Izany fety iraisam-pirenena izany Premier Mai izany. Mitovy amin'ny fankalazana taom-baovao, mitovy amin'ny fankalazana 26 juin, mitovy amin'ny fankalazana 29 mars. Tsy tokony hisy fangatahan-dalana izany Premier Mai izany. Ny resaka maintien de l'ordre ny tokony ataon'ny mpitandro filaminana. Any mpitandro filaminana daholo ny gasy rehetrarehetra. Na mpiasa mpanjakana na mpiasa privé rehefa hankalaza ny oasy io izy ny tokony ataon'ny mpitandro filaminana dia hoe mirétablir ordre raha ohatra ka misy manakorotana reto mpiasa reto. Zay nga tokony ataony fa tsy hoe sakanina reto mpiasa reto satria manome baiko ny fitondrana. Efa naka fahazoan-dalana ny tao amin'ny fikambanam-ben'ny syndicat reto taria Mahamasina satria manaraka vaovao zaho nangataka aloha tao amin'ny gymnase couvert aya efa nireserveny kickboxing fantatsika fa miaraka amin'izy ny mpitarika an'izany ay koa ny inona le ambadikato palais de sport ny palais de sport efa nireservena fikambanana raty sosialy aloha fa tsy haiko na misy ambadika politika nireserveny ministre maharanty anazy fizafatao fa defa nireservena koa ao de hakany Kianjanex de nisy nanao menace hoe entre deux feux ianareo atony kickboxing atony ministre de aleo ry zany angataka ny Ambojatovo nandeha teny amin'ny commune ry zalahy de azony zalahy soamantsara ny kianjany Ambojatovo hankalazana ny fety ny asa ary ataoko hoe endroit clos io azo anaovana an'izany tsara indrindra fa 1er mai de iny tokotra ny fa nilana antson'izay ary araka ny teny heniko tamin'izala syndicaliste reto baiko avy any amin'ny présidence hoe tsy azo anaovana eo de nagnatanteraka fotsiny zany préfet sy ny Moreg fa de bon alefa any amin'ny matetika tokoa ve misy zany alarobia bon nanaiky mo reto ry zalahy reto ary za de mino fa ho feno kianjany alarobia io ary tena manentana mihitsy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra eto Antananarivo io ange piasa zany nampamafatrano anao piasa nampamafalalagna anao piasa na fonctionnaire faran'izay ambony anao tongava piasa anao zay ny karamantsika eto Madagasikara anisan'ny karama farany ambany indrindra erany zao tontolo zao efa nandray ohatra tamin'ny anao manjery tsy fantatro natato izy ina nanao stage tany en France zaho capitaine tam'izay 1,5 million ny karama tam'izany 1,500,000 fa karamana sous-lieutenant français 17 millions francs malgaches 1,5 million ny anao capitaine 17 millions ny anazy afaka mividy karamany 2 volana afahany mividy fiara vaovao anankiray dikan'izany tsy misy zavatra tsy vitany ao an-tokantranony satria ny karamany tsara fa ny antsika ny karama kely ny zavatra vidina farana avy any velany lafo etreto fotsiny raha comparaison zay ohatra zay Monsieur Michel ny sous-lieutenant français 17 millions ny anao 1,5 million ny vidina fiara ny aminazy izy be karama afaka mividy ohatra tantsika hoe 20 millions vidiny tobile ray tam'izany manafatra tia Madagasikara anao zay karama kely 1,5 million 20 millions mbola misy frais de transport 20 millions mbola misy dédouanement ianao kely karama indray no mividy fiara lafo par rapport amin'izy zay tsara kale de faripiainana zany milamina foana ka zay zao ny tena tokony takin'ny mpiasa mitomboka zao tsy hiarina mihitsy ny faripiaina ny mpiasam-panjakana raha tsy miakatra io karama io ary zavatra agnisan'ireo marikena amin'izany Monsieur Michel raha miakatra ny karaman'ny mpiasam-panjakana mba mifanansahana amin'izay ny any vahiny zay
reo consultant rehetrarehetra reo nge mandray 60 millions isam-bolana 100 millions isam-bolana raha mba mitovitovy amin'izany ny karamana mampiasa gasy sazio izy raha manao corruption foana ho azy corruption tsy mila takina akory sazio izy rehefa tara ny fidiran'ny bureau fa izy efa kely karama igny mbola terenao miasa mandritra ny firora tantevan'olo amin'ny vola kely fotsiny dia tsisy mandeha mitokony ho izy toizako ihany amin'le mauvaise gouvernance amin'le olona anankiray manao triple amina ministère ray igny monsieur Michel ohatra resaka ohatra zao ministère anankiroa ny mine de environnement ny environnement lazako hoe na ny mine gouvernement rehetrarehetra moa za mahita fa sala mitoerana tsisy gouvernement zany ito hoe atsika inona ny maharary amin'ny gouvernement ny maharary amin'ny gouvernement nge dia fampotehany tontolo iainana potika ny ala tsisy politika ampanjakana mazava mihitsy hoe ahoana moa iarovana amin'izany tavy zany ahoana iarovana amin'izany dorotanity zany fa de bon misy le ministère fa de vela fotsiny eo ny tanandry zalahy rehefa amin'ny resaka an'io any amin'ny hôtel maventy goavambe reny avec vidéoprojecteur eo manofinofy amin'ny resaka définition na leçon sy ny rehetrarehetra zao ny atao hoe de fampotehany ala zao de sotrosotro mananao pose café agny de vita fa tsy misy application inona ny mahamay rehefa tonga eo de trafikina bois de rose nefa fitrandrahana azo zany raha ohatra ka réglementenao tsy any ny mahapotika ny ala ohatra zao raha hoe manome permis na olona mitrandraka palissandre zany eto misy anankiray any amin'ny 300 mètres 500 mètres koa misy anankiray ka raha tena réglementé mandeha tsara ny varotra an'io reny ny mampidipola fa le ala potika amin'le doro tanety sy ny tavy solution meko tokony averina reny garde forêt taloha reny any France inga misy isaky ny commune samy manana ny alany ary arovany tsy le hoe bois de Vincennes bois de zao samy ary tena misy garde forêt vao misy setrokafo kely fotsiny de fa miezaka azy ka ny garde forêt mamono afo tsy misy zany tsy ako na haindry zalahy na tsy haindry zalahy fa inona ny agnisan'ny mahatonga an'izay tsy mba ny technician amin'io resaka ala io no atao ministre ao tsy mba ny technician amin'ny resaka environnement ny ataona ministre ao fa de mijustifie an'le corruption raka an'le kiantrano antrano le niteneniko teo sala am'izay koa ny mine de ho ravan'olona fotsiny ty resaka vatosoantsika ny harenantsika ty fa de tsy hainy fanjakana ny manao lalàna tena mipetrapetraka hidirana tombotsoa ny Madagasikara potika ny firenena monsieur Michel ka ataoko fa efa tsy mahatanty an'izay tsony olona zay zany ya amaraparana ny fotoana tsika andriamatolo olo ny Madagasikara asa inona no teny oentinao mamarana n'izao dinika ataotsika zao ny fitantanana ny firenena matoana ny tantana dia hitazona n'izany fiandrinam-pirenena zany ary hanasoa ny resaka ara-sosialy sy ara-sosialy ny leponina sy ara-ekonomika ny firenena ny resaka ekonomintsika tsy miainga ny resaka ara-sosialy potika ny fari-piainany tsirairay vokatry n'izany efa tsy crise tsony ny mahazo atsika amin'izao fotoana zao fa efa anaty aizina midina ambanina zéro dolo ny fari-piainany gasy rehetrarehetra ny fiandrianam-pirenena tsy voatazona satria nanotanindrazantsika aza ny mbola boton'olona tsy azo ny eo amidy tsikelikely ka amiko zany monsieur Michel efa tsy izy tsony ty fitondrana ty ary efa tsy voatazon'ny mpitondra tsony ny fitondrana fa averenao vahoaka